Ny tontolon'ny fampianarana ambony ndray kosa ary dia nitondra ny tatitry ny fiaim-piainan'ny université eto Madagasikara ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Androany ny ao anatam-panao gazety ny tenany ary anisan'ny noresahany tao anatin'izany ny fitakiana samihafa misy eny anivon'ny anjerimanontolo eny eo ihany koa ny momba ny fikarohana. Efa nisy ny fifampijiniana rehefa ny ravina avokoa ny momba ny olona université eto Antananarivo mikasika ny mpampianatra mpikaroka manokana dia andalana ny fanatanterahany ireo didim-panjakana telo momba ny tamikaraman'ny mpampianatra mpikaroka hoy ny ministra ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Raha ny zavatra lazaina hoe mbola tsy vita ny déplafonnement dia ao anatin'ny fanaovana azy ka rehefa jerena zany satria arrêté individuel mpampianatra tsirairay efa ohatra sy vanjato le mpampianatra voakasika izay amin'ny université sy ny ST rehetra dia atao arrêté tsirairay ka efa manao azy tsirairay rehefa misy misitraka an'izany azy ary ny arrêté moa izay vita arrêté izay vao misy ny engagement efa misy ary ny misitraka azy misisa ary efa mandeha en cours daholo rehefa tsisy mijanona zany raha ohatra zany atao ny salanisa dia raha atambatra dia eo amin'ny 20 isan-jato eo dia efa vita zany ny arrêté ary en cours zany raha déplafonnement zay mbola fanampy karama ihany koa zany déplafonnement zany ao anatin'ny karama ihany reny ny raha mikasika ny indemnité de recherche pour les retraités zay zavatra zay zany dia misy koa taratasy maro tsy maintsy angonina avy any amin'ny université le dossier ary zay efa nafen'ny dossier ohatra ny ao amin'ny faculté des sciences dia efa misitraka an'izany indemnité de recherche pour les retraités zany fa zay mbola tsy nafen'ny taratasiny dia mameno azy zay efa feno ihany koa ny taratasy dia efa angory satria tsy afaka tonga dia atobaka ndre mandeha io volam-panjakana io fa tsy maintsy mijerena tsirairay. Entina hanatsarana ny fikarohana Madagasikara dia nandray anjara tamin'ny fionana teo amin'ny tanora mpikaroka manomana ny doktorat avy amin'ny firenena samihafa eto Afrika izay nitontosaina tany Toulouse tany Frantsa nojerena tao anatin'izany no avy ny fikarohana ka anisan'ny niraisan'ny rehetra hevitra ny tokony hanomezan-danja ny fandraharana. Ny tena fampivelarana an'ilay atao hoe fampiroboroboana an'ilay atao hoe entrepreneuriat zany tena lalana mahomby mba tsy hoe hiandry fotsiny ny ankizy zany mahavita doctorat sy mikaroka hoe hiandry fotsiny hoe hiasa amin'ny fanjakana fa le transversal zany entrepreneuriat satria misy thème be dia be azondreo araisina amin'izay maro dia maro ny zavatra nitinena atao fa rehefa fitinina dia izay. Nisongadina ireo nandritry ny tatitra izay nataon'ny ministra ny fampianarana ambony tamin'ny mpanao gazety Androany teny Siadanana.